eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely misaotra an'Andriamanitra indray isika fa noho ny fahasoavany dia izao samy mbola velonaina izao. Araka nefa nambarako moa efa nambarako matetika izy ity dia azadino ny misaotra sy makasetraka an'Andriamanitra ary atao zava-dehibe amintsika izany satria izy no Andriamanitra manome tombonandro hatrany hatrany ahafahantsika mivelona eto ambony tany ity. Izy no Andriamanitra tompon'ny aina, tiany ho velona isika de velona tahaka zao sika fakahita izao, tiany ho faty isika de maty, tsy afaka mandà mihitsy isika rehefa mandray fanapa-kevitra io Andriamanitra io. Tsaronareo angamba le fanoarana nataon'i Jesosy ao amin'ny Luka toko fa 9 toko fa 12 azafady 5:20 ka hatramin'ny 2:20 fa nisy lehilahy anankiray zay nahavokatra be de nanamboatra trano fitehirizam-bokatra izy mba ametrany ny vokatra. De rehefa vita zany de hoy izy hoe rifanakio mitsara minana mifikisa mifaly fa manana arena be amataonany ianao zay tsy lany dika de hoe na mamboly ianao voky na tsy mamboly ianao voky fa manana arena be dehibe. De tamin'iny androny ihany de zao no tenin' Jesosy ry adala any ho alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza zay no arinao. Ny tiako ampitaina amitsika rehetra zay mahita sy mandray amy zao fotoana zao de ny mba hatsapanao hoe tsy tompony ianao tsy tompony fiainanao ianao ary zay ny tokony anaovanao fisaorana an'Andriamanitra hatrany hatrany isikiny maraina ny andro. Manarak' zany miarahaba anareo rehetra any tokantrano zay efa mahita sy mandray am'izao fotoana zao ny tenako sy zahay fiangonana refi androrakely engany ka amin'ny alalan'izao fandarana efa aranao izao dia mody sy anafaka anareo zay mbola voafatotra sy voageja tokoa ny tompo. Engany ka amin'ny alalan'izao fandarana zay fa entina izao dia isy fitahin'Andriamanitra be mihitsy ny fiainanao ka ho faly be mihitsy anao ny am'izany. Omena ny tompo moa ny dera sy ny aja ary ny voninahitra. Araky nefa nambarako tamin'ny heriny dia iresaka aminareo mikasika ny fanaratsy ao zay azavako eto fa tsy anganoangano na rirarira ny filazana fa misy fanaratsy fa tena misy hoy ao satria ny baiboly no manambara ny fisiny. Araky nefa nambarako tamin'ny heriny ihany ko ny devoly na ny fanaratsy no anisan'ny fototra mahatonga ny olana sarotra vahana na olana tsy mety voavaha mihitsy, fototra mahatonga ny aretina sarotra sitraniny na aretina tsy mety sitra ny dokotera mihitsy. Araky nefa nambarako tamin'ny heriny ihany ko dia misy fototra ny viny io fanaratsy io, tsy hoe tokatoka ho azy fotsiny eo amin'ny olona na eo amin'ny tanàna karakaray akory izy io, fa ny zavatra natao tany aloha tany ary ny zavatra natao iny no nanokatra lalana ho an'le fanaratsy mba hipetraka am'le olona na hipetraka eo am'ilay tanànaka. De amin'ny karazany moa reo fanaratsy zay makatoerana eo amin'ny olona iray na eo amin'ny tanànaka anankiray. De arakarak'ilay karazana fanaratsy zay nahazo toerana ny zavatra ataony eo amin'ny fiainan'le olona. Ohatra am'izany zao, ohatra voalohany itomeko ity ao anaty baiboly dia misy zany antsona hoe fanahy mahafarofy, misy zany antsona hoe fanahy mahafarofy. Arak'izany anarany zany ny mitondra aretina sarotra sitranina na aretina tsy mety sitrana mihitsy no tena manavanana an'ity karazana fanaratsy ray ity. Zay zany tena asany, tsy lasa dala na hoe verisana le olona na dia fanaratsy ary no nazo toerana teo amina nazo toerana tao am'le taranaka
fa arak'izay nambarako zay ny asa taony dia ny mitondra retina eo amin'ny olona zay nipiatrahany manamariny zany a ny tantaran'ilay vehivavy anankiray voalaza ao amin'ny bokyny Lioka toko 17:1-10 ka hatramin'ny 10:1 andao nge vakitsika zay teny zay a Lioka toko 17 de toy zao voasoratra 10:1 nampianatra tao amin'ny sinagoga iray Jesosy tamin'ny sabata arindro nisy vehivavy zay nanana fanahy mahafarofy nandritra ny 20 taona nanana fanahy mahafarofy zany hoe nipetrahana fanaratsy mpitondra retina nanjoko izy ka tsy afaka nitraka mihitsy zay zany voasoratra nanjoko izy ka tsy afaka nitraka mihitsy arak'io teny io zao a de omby baiboly hoe nipetrahana fanahy ratsy antsona hoe fanahy mahafarofy lay vehivavy marina fa fanahy ratsy nipetraka tao aminy fa tsy lasa daly izy na verisaina fa narary nanjoko tsy afaka mitraka rehefa mandeha no inony no le fanahy ratsy nazo toerana tao aminy zany tsy nisy nalala ny fisiny zany fanahy ratsy miperaka tamin'izany vehivavy zany mihitsy a ny olona rehetra tamin'izany fotoana zany na ny fianakaviny eny hatramin'ireo olona mpitondra fivavahana de tsy nahalala fa nipetrahana fanahy ratsy a itera matoty ka natonga azy manjoko rehefa mandeha na hoe tsy afaka mitraka rehefa mandeha fa Jesosy Kristy kosa rehefa nahita tiramatoa ity de avy hatrany de nafantatra hoe misy fanahy ratsy mipetraka amy tiramatoa ity misy an'ilay fanahy ratsy antsona hoe fanahy mahafarofy mipetraka amy tiramatoa ity izany no antony natonga Jesosy tsy isalasala tena tsy isalasala fa avy hatrany dia niantso an'ilay vehivavy de nametraka ny tanany taminy mba ho fanisorana n'ilay fanahy ratsy sy lay aretina netin'ilay fanahy mahafarofy zao mpalaza amin'ny 10:20 rehefa nahita azy Jesosy de niantso azy ka nyteny hoe raha vehivavy afaka amin'ny rofonao ianao 10:20 de nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tam'izay dia nitraky raha vehivavy ka nakalaza an'Andriamanitra ry havana malala zay mahita sy mandre am'izao ora izao maro amin'ny olona no tsy malala fa ny ao ambadiky ny aretina mahazo azy io de le aretina sarotra sitranina lalay aretina tsy metsitrina mihitsy maro amin'ny olona no tsy mahafantatra fa présence fanahy ratsy eo amy tenan'le olona no ao ambadika lay aretina tsy azo ny olona mihitsiny hoe misy devoly mpitondra aretina eo aminy ka matonga azy mararirary farofy lava tsabona tsy mety sitrana atao zay azo atao fa ny teo ihaniny teo de zao raha izany tokoa no fototsy ny aretina eo aminao raha marary ianao am'izao fotoana zao dia sarotra ny inona fa ho sitrana amin'ny alalan'ny ezaka ataonao ianao sarotra ny inona hoe hiala io aretina eo aminao io na de efa tsabona arak'izay azo atao azy tsy manakana anao aho tsy anatinao dokotera na tsy anatinao hôpitaly a fa hoy aho hoe sarotra ny inona fa ho sitrana ianao raha tena fanahy ratsy mpitondra aretina tokoa lay fanahy mahafarofy no ao ambadiky io aretina mahazo anao io ijoro vavolombelona aminareo ngy iaho hoe maromaro tamin'ireo olona nanatona no nisy antiaretina tantaraiko ity ndre mandeha nisy ramatoa anankiray zay tonga tao am'birako fandraisak'olona de tantaran'ny aretina nahazo azy izy hoe misy voto ao amin'ny kibony ao de rehefa natao ny fizahana fitiliana ny eko sisy dia miteny tamin'ny dokotera hoe tsy maintsy didina ianao fa zay ihany no vaolana ho anao raha nandre zany ty ramatoa ity dia natahotra be mihitsy ary zay tahotra no didiny zay natoka azy nanatona naka fampaherezana hoe mba mila vavaka de nampahery azy a de nivavaka ho azy
de tahorina zay izy a de nanatona dokotera anakiray indray sady nitondra an'ilay valiny fitiliana sy mifizana ary ny eko de ola i dokotera hoe raha ity de tsisy hevitra fa tsy maintsy didina ianao de nampanaoviny eko ndray izy de natao ihany mifizana sy fitiliny de miverenanao teo izy de akory ny zava-magaga fa sitrana lay vehivavy niala tao am'le fifitosana tao anatin'ny tranojaza ary na lay dokotera de gaga hoe fa ina nataonao de nitsorony hoe zaho izy nanatona le pastera tao amy figona refia androtra kely ay fantako io pastera alo le dokotera fantatro io fanaizary mba mikasa noany any kio de omena voninahitra Andriamanitra fa mandraky tiany androany de tsy verina tamin'ntsony zay fifitosana tao amy tranojaza izay salama sy matanjaka tsara izany vehivavy tataraiko taminao zany ino moa natonga ny aretina tao aminy marina fa toy ny aretina rehetra mety tonga amin'ny olona ny aretina fa ny tena fotry ny aretina tao aminy a tena fana ratsy na azy toerany tao amy fiainana fana ratsy karazana mpitondra aretina no tao aminy io moa tsy horasa lavabe moa ny hoe ahoana ny ilazako fa fana ratsy le izy fa akoatry zany a tsy ny aretina ihany akory matetika no entiny ty karazana fana ratsy anakiray ity ity fanamafarofi ity a fa ny ataony ihany ko de mandany ny arena eo an-tanan'ny olona tsy avelany mihitsy raha tsy fonga tanteraka le olona ohatra fa nisy ao ao anaty baiboly eo Lioka 9:7 de nisy raha matoa anakiray narary nandeha raha de o baiboly hoe efa ntsapo tena tany amy mpanao fanafody nandritry ny 12 taona izy fa tsy netsitrana zany hoe nandritry ny 12 taona no narariny nandritry ny 12 taona no nitsabonina tena nandritry ny 12 taona no nampiasany ny vola amikarenany tao amy tokantranony lany any ny fananany fa tsy netsitrana mihitsy izy fa rehefa tonga tao amy Jesosy moa izy a de isaorany Andriamanitra fa ny natokavany ela de sitrana tam'izany aretiny izany efa nahita karazan'olona maro be mihitsy a nanana fiaina tahaka zany nahitako zao a ramatoa mbola tanora de tanora narary izy de ntsabona tsy mety sitrana tsabona tsy mety sitrana araiko fa tena présence-na fana ratsy a la intsony hoe fanamafarofy a no tao ambatiny aretina teo aminy fa saingy izy moa ohatrany tsy tena ohatrany hoe niny loatra ny teny nambarako taminy de sarotra ao ihany ko moa nisisiky rehefa tsy mino le olona hoe hivavaka ho anao foana de rehefa tena tapitra fonga ny arenany rehetra mitsao sizany tsy lafo de maty izy tama ohatra zany a ty karazana fana ratsy ray ity tsy hoe mitondra aretina fotsiny ihany fa mikikiny eo an-tanany na rehefa tapitra anao tanany de vonony ho faty le olona taky zany zany mifiasan'ny ty karazana fana ratsy anakiray ty ohatra faharoa ihany ko misy am'ireny fana ratsy ireny no miasa manao sakana manao tsatoka zay angamba no ahafantarany be sy maro azy manao sakana an'le olona izy manao sakana zavatra ataon'le olona izy mba tsy ho tonga am'ilay tanjona kendreny le olona ipetrahany iny ohatra fa nisy anko zao tantarako aminareo zao ndre mandeha nisy ramatoa mpandraraha zay tonga tao amiko tao marina aloha fa efa nanolo tena ho an Jesosy io ramatoa mpandraraha io efa nandray an Jesosy mivavaka ny fiangonana anakiray eto Antananarivo zay fantatro izy de tonga tao amiko izy satria tena tsy misy mangirana mihitsy ony ny fiainana ny zavatra ataony tsy misy mety fa mandamoka sy matiakarana de no tantarany tamiko fa misy mpisopatra ony izy le olona mitovy asa fandrarana aminy no misopatra azy de nambarako taminy tsy mitomba zany tompoko satria ny olona mino an Jesosy manana Jesosy de maresy fanaratsy tahaky zany maresy akasiparana ataon'ny olona
fa tsy ny akasiparana ataon'ny olona no mandresanao. De nazava taminy moa zany zay, de nambarako taminy hoe rehefa tena madinika nyresaka nataonao tamiko aho de fantatry hoe présence fanaratsy a le karazam-panao sakana am'izay zavatra ataonao io mahatonga anao mahatonga fandrarana ataonao io tsy mandeha am'izay lonina, mahatonga anao mpino kristianina fa tsy mety anatahina tsy mety anambinina. Kanefa ny baiboly de manambara fa ny fitahinana atao tamin'ny Abrahama, tamin'ny Isaka, tamin'ny Jakoba de ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny olona zay tonga am' Jesosy. Matotsy tonga am'izany anao dia ao raha misy atony ao zany lay mpanakana. De rehefa avy ny tantara zany taminy a de ninomboka azony de nivavaka ho azy ahy, tena nroako le fanaratsy mpitondra sakana atao ny fiainana, didiko tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. De raina tompo revola taorina zay a nety tam'izay ny asa fandrarany, nety tam'izay izy ny tantara tamiko joro vavolombela tamiko hoe misaotra pastera, makasitraka anao pastera, tena misaotra anao be tebe ny amy vavaka anao ataonao sinsisa fa tena afaka tanteraka zany raha matoy zany, mizotra tsara ny asa fandrarany, tena tahin'Andriamanitra arabaky teny tokoa izy. Ry havanao, misy karazana fanaratsy a tsy manakatao afa-tsy ny manakana an'le olona mba tonga le olona tsy ho tonga am'le tanjona mihitsy. Mikasiny am'ty fanampanakany ity ihany ko dia misy am'izy reny a no manakana ny olona mba tsy hanambady, tsy hanatokantrano, manakana. Efa nambarako tamin'ny hery mo ny karazany mombany am'izay zavatra zay, fa ndre mandeha tokoa nisy tovovavy anankiray zay niona tamiko de tomany be mihitsy izy satria afaka efatr'andro afaka dimy andro ho atao mariazy izy, kanefa lay lehilahy mikasa apakatrazo vady nanapa-kevitra fa voajanona mariazy. Tena nitomany be mihitsy izy tam'izany, tena mafy be tamy mihitsy ny nieritreritra an'izany. Tsy de hoe nisy olana be manao ahoana akory fa dia tsy resahatra fotsy zao le lehilahy hoe nianambady azy, na de fa vola biary nefa lany tamin'ny fikarakarana le mariazy, lany le lehilahy io a de aleony manajanona. De zay natonga an'io vehivavy io niona tamiko tao am'borako. De rehefa andresaka teo zay menatà dia nampahafantariko azy fa ny azy zany sady osona mifanaratsy reo anakororeo nondray nitambatra manaka anazy mba tsy roso fanambadiana mihitsy. Ary tsy hoe io lehilahy io any akory no nanapa-kevitra hiala taminy, fa talohan'io lehilahy io efa nisy lehilahy maromaro no efa nanapa-kevitra ny apakatra azy, fa nanapa-kevitra vetivety nijanatsanambady azy. Enina dia lay lehilahy zay nabe voankazy azy, lay rain-janany de tsy nety napakatra azy ho vady. Zany zavatra nitranga tamin'ny ara-matoa. Omena voninahitra nefa Jesosy fa rehefa tapaka ny ozina voaroka amin'ny fanaratsy na irika le tsatoka teo aminy de inona nitranga tsaroko vetivety teo ndray le lehilahy de nanapa-kevitra hoe ho ataony mariazy, vetivety teo de nanapa-kevitra hoe ho atao ndray ny mariazy, de vita ny mariazina de tokantrano zareo am'izao fotoana zao. Ry havana malalo, amin'ny karazany ny asa ratsy entiny devoly eo amin'ny olona, fa ny mampahery de izao na inona karazana fanaratsy, na hery manao ahoana sy manao ahoana no ananana de azo resena mora foana amin'ny alalany finoana Jesosy sy ny fanliana an'izany fanaratsy zany amin'ny anaran'i Jesosy ery zareo. Araky ny fanambarako tamin'ny heriny a, voalohany de mila miaiky ary manaiky anao fa ny finoana Jesosy Kristy irery any no vaholana ho anao manoloana fisina fanaratsy zay efa niasa teo aminao na teo amin'ny taranakao hatramin'izay elabe zay. Mila miaiky ary manaiky anao fa ny finoana Jesosy any no vaholana ho anao, miaiky ary manaiky anao fa efa resy sy voaringa Jesosy tamin'izy maty tombony azy fijaliana ny fanaratsy na inona karazany na inona heriny. Any amin'ny Hebreo toko faharoa any moa no manambara izany. Hebreo a toko faharoa andininy fa 7 de zao voalaza koa satria manana nofa mandrany zaza
de mba nandray zany koa izy jesosy io izy io mba andringanany amin'ny era-fahafatesana le manany ny era-fahafatesana dia ny devoly jesosy zany raha nantona teo ambony azy fijaliana ary novoneo teo ambony azy fijaliana ny tanjon'andriamanitra rainy am'izany de mba hatoka ny fanaratsy rehetra zay nandindy teto ambony tany nanao ny asa ratsy teto ambony tany nampahoro olombelona teto ambony tany mba ho resy sy mba ho voaringana zay matoka amin'ny teny hoe mila miaiky ary manaiky anao fa efa resy efa voaringana tamin'ny alalany fahafatesany jesosy teo ambony azy fijaliana ny fanaratsy rehetra na inona karazana de aorinan zany de omenao toerana ao anatinao jesosy kristy ianao mihitsy manokatra vava miteny hoe jesosy io miaiky ary manaiky ao fa ianao ny tombo sy mpamoty ity zao tontolo zao ity miaiky ao ary manaiky fa amin'ny alalanao no andresenany fanaratsy rehetra na inona karazaka dia midira atao anatiko anao maka toerana atao anatiko anao faharoa ny fanaovana vavaka fifonana araky nambarako tamin'ny hely mantsy de nisy fototsy miaviny ny fanaratsy zay nazy toerana eo aminao sy ny tananako io nisy fototsy ny aviny zany hoe matetika ny nataon'ny olona ny zavatra nataon'ny olona no fotra matoka ny fanaratsy nazy toerana toy ny hoe fisikidina fanandrory fanatonana mpitaiza olona firesana amy fanahy maty miantson'ny fanahy maty ho mpanelanelana amin'andriamanitra sy mivelona ianao riavana malalo tsy hovakiko aminareo moa lay Deutéronome toko valo amby folo andiny fasivy sy ny akatramy 10 fa tena fahavetavetanao mason'andriamanitra ny fanaovana an'izany ary manokatra lalana ho an'ny fanaratsy sy ny ozina mihitsy lay izy ary zay no aty matoka amin'ny teny hoe tsy maintsy manao fifonana eo anatren'andriamanitra ianao fa nanao diso na iaky hoe nanao ny tsy fanao tsy maintsy manao fifonana ianao riavana malala vonina ny mela eokanao andriamanitra fa raha ndray mandreninao kosa na ndray mandreny benao no lalana na fandevoly niditra teo aminao de tsotra manaova fifonana ho andray mandreninao ianao na ndray mandreny benao aoka anao a isy ho toerana azy isy ho toerana ny nataony mba tokan'andriamanitra amela anao ka manomboka aminao dia ho foana sy tsanakely intsony lay herin'ny ozina na lay herin'ny fanaratsy hitanareo zao amin'ny bokinao amin'ny fitombany Jeremia ao anga zao jeretsinge Jeremia toko fa fitombany Jeremia faketsika lizy toko fa 5 andininy fa 7 de zao voasoratra hoe nanotany razanay tsy enti intsony izy reo ary zahay mivesatra ny heliny averiko fakiny nanotany razanay tsy enti intsony izy reo ary zahay no mivesatra ny heliny riavana malalo zay no maty matonga mampahery hoe mila manao vavaka fifonana ianao mila manao vavaka fifonana ianao ho an'ny tenanao satria nanao tsy fanao na hoe nanao diso anao na ho andray mandreninao de anao manao vavaka fifonana misy olo azy mazava kely voalaza fitombany Jeremia novakina teo hoe nanotany razanay ozy izy tsy ety intsony izy fa izahay no mivesatra ny helony fatelo tsy maintsy esorona sy roana hiala eo am'izay nipetrany ny fanaratsy raha tao aminao no mipetraka le fanaratsy de tsy maintsy esorona hiala tsy hipetraka ao aminao zany fanaratsy zany ao anaty tokantranonao ao no misy le fanaratsy mipetraka de tsy maintsy roana sy esorona hiala ao amy tokantranonao ao le fanaratsy eo am'izay zavatra ataonao no mipetrahany sy ny toerana ohatra hoe any amin'ny toerana anaovanao asa fivelomana asa fipinana asa fambolenana asa varotra de tsy maintsy roana hiala am'izay nipetrahany sy ny toerany ny fanaratsy dingana voalohana amin'ny fanafahana hitona fanafana ao anao ny fononao an Jesosy fandingana faharoa kosa de le fanaratsy tsy maintsy avoaka ary tsoroko aminao fa ny devoly tsy mandeha raha tsy roana tsy mandeha izy raha tsy roana
roana aza izy efa nahita fa masaky mamaly zao hoe tsy andeha zahay, masaky mamaly zao hoe tsy voky izahay, ka maika tsy roanao izy de mieritreritra venao fa andeha fotsiny am'izao izy. Tany an-danitra azy tsy niala ny fanaratsy raha tsy nahilika tamin'ny alalan'ny ady. Hoy ny baiboly apokalipsy 20 Mikaela sy ny anjely no niata am'le dragona, ary le dragona amban'ny anjely koa dia nanohatra ny ady. Ka maika fa am'izao vaninandro zao ianao efa nakasitrika nanompo azy fa iny ndray mandrianao ny razambianao vita contrat aminy, ahoana moa ny ialany mora fotsiny eo aminao, fa tsy maintsy roana amin'ny anaran'i Jesosy izy. Ary efa efatra mbola mafisiko foana fa zava-dehibe izy ty, mila mamonjy fotoam-pivavahana ombany herin'Andriamanitra ianao, mila mamonjy fotoam-pivavahana ombany herin'Andriamanitra ianao. Tena jereo hoe aiza misy fotoam-pivavahana misy herin'Andriamanitra miasa. Betsaka ny fotoam-pivavahana misy an'izany atao Antananarivo maneran-tany, fa ny anasako anao raha ohatra ka resy lahatra ianao tongavy mamonjy fotoam-pivavahana ataonay fiangonana Refy Androdrakely. Isaky ny alady manomboka amin'ny 7 ora sasa-maraina fidirana voalohany, amin'ny 10 ora fidirana faharoa, ary amin'ny 2 ora sasa fidirana fahatelo. Ny andavanandro tsy miova, talata salakamisy samy manomboka amin'ny 2 ora sasany. Fa koatran'izany de afaka miona aminay ianareo, fa voniny izay ny ametorevitra, voniny izay ny vavako anareo, ary minosy matoky vao miala any tokantranonao ianao de hoe andray fanafana, andray fahasoavana, ny olako ampanompon'Andriamanitra no ela dia ho afaka amin'ny aretinao, ho afaka amin'ny sakana ataon'ny fanaratsy ao. Nitera niaja ary voninahitra de ho an'Andriamanitra irery ihany. Io mo ny telefôna afanareo mifandray amiko, afanareo mifandray aminay, fa izay de vo nivavako anareo hatranetrany iny. Ivavako anareo ary ny tenako am'izao fotoana zao, ka aondre ny lohanao, apetrao amin'ny fonao ny tananao, fa hiasa ny tovo, hiasa ny tovo, vavaka atsika. Ry Andriamanitra raiky malalo, lehibe ianao, magagy ianao, ary sitraponao niny nanambarako ny teny tamin'ity androandroany ity. Ko de mifona aminao atompo Andriamanitra ray malalo amin'ny anaran'i Jesosy ho andreo olona zay marary am'izao fotoana zao, mangetaheta fanasitrana sy fanafahana, sitrana mianarany Jesosy ny marary, esorina amin'ny heny aretina, mandrafo am'ireo olona manana olana eo amin'ny tokantranony ianao, misy tsatoka eo aminy, manana olana famelomatelo, misy tsatoka eo aminy. Didina amin'ny anarany Jesosy amin'ny fanahy manao tsatoka izany, roana amin'ny anarany Jesosy amin'ny fanahy manao sakana izany. Vonjena zao de zao ane reo olona ireo Andriamanitra asehoany herinao fa magagy anao, omena voninahitra mandrakizay anao. Tsofoky rano amin'ny fahasoavana niny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy misaotra raiko. Halleloia, amen. Zay zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ity androandroany ity, ka dia mametraka mandram-piona manao velomanareo amin'ny herindray tompoko, de samy ho tain'Andriamanitra avokoa sika rehetra. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana Refy Androdrakely